dia mbola fiala miarabantsika indray amin'izao fandaharana zao a tapany faharoa zay a ianarantsika momba ny tenin'Andriamanitra sy ny fanahy masina. Matoky a fa vokatra be da be nefa azonareo a tamin'ny tapany voalohany ary amin'ity tapany faharoa ity a marika lavitra vokatra izay iandrandranareo amin'ny hoe fiasan'Andriamanitra ao ambadiky ny teny sy ny fiasan'Andriamanitra ao ambadiky ny fanahiny. Vavakatsika raha ilay sarobidy efa amin'i Jesosy Kristy Tompo. Mankasitraka feno zay ny amin'ny boky izay nomenao anay, boky mirakitra ny lovanay, lova taloha tokoa ary ny lova vaovao izay nomenao tamin'ny alalan'ilay Jesosy Kristy Tompo, izay teny tonga nofo naneo anao a tamin'ny vatana tetỳ ambony tany ray masina, ary nitondra ny rofinay izy, nitondra ny aretina rehetra izy, nitondra ny souffrance rehetra izy tetỳ ambony tany, nampianatra izy ny fomba fiainona ny ray, nampianatra izy momba ny fakatoavana ny ray sy ny fandehanana amin'ny didiny sy ny lalàny rehetra, ary maty izy a dia nalevina, ary nitsangako velo izy tamin'ny andro fahatelo, ary nanambara izy fa andefa ny fanahiny masina ary nidina ny fanahiny masina afaka mitoetra ty anatinay ankehitriny. Zany Andriamanitra velona zany, zany Jesosy velona naneo ny tenany tetỳ ambony tany, le teny tonga nofo zany, ary mbola maneo fa itaony hevonay sy ao anatinay izy amin'ny alalan'ny fanahy masina. Zany no antsonay ankehitriny satria mila zay, mila zay mba hisitrahanay amin'ny totalité, hisitrahanay zato isan-jato ny lova izay nomeny anay dia ny ao anaty baiboly, ny lova izay meny anay ary lovanay tokoa, raisinay tokoa ny hery izay azonay amin'ny anarany Jesosy Kristy Tompo, ary ny fahefana azo avy amin'ny fanahy masina sy ny fampiasany amin'ny fahasoavana mahagaga rehetra izay angavany any herin'ny maizina, amin'ny teny any herin'ny maizina, satria tonga fahazavana zay, satria ny foazana zay ary natsangany tamin'ny maty zay. Tompo, misaotra indrindra indray ao mikasika ao ambadika izao fandaharana iarahana amin'ny HVK mission zao, fandaharana izay ianao nanangana azy, ary satria ianao nanangana azy, ianao no manamarina amin'ny hery sy fahefana amin'ny anaran'i Jesosy sy ny fiasan'ny fanahy masina indray. Amen, 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 amen. Ny adoson'ny olona ankehitriny dia ny fandraisana amin'ny fanahy masina tahaky ny zavatra, tahaky ny galona, tahaky ny ohatrany hoe fahasoavana fotsiny fa tsy raisin'ny olona mihitsy ny hoe Andriamanitra velona no mitoetra ao anatiny. Ny fanahy masina dia velona izy, ary ny fanan'Andriamanitra velona mihitsy. Izy ilay voalaza ao amin'ny boky Isaia mpaminany 1:12 hoe izy le fanan'Andriamanitra velona, l'esprit de l'Éternel, izy mihitsy le fanan'Andriamanitra izay nampidininy hitoetra ao anatsika sy ao anatinao ihany koa. Amen. Io fanahy io zany tsy mahazo sarahantsika mandrakizay amin'ny teny, satria hitatsika tsara mihitsiny fa tany am-boalohany dia niara-ny asa kaiky foana ny tenin'Andriamanitra sy ny fanahy masina, ka na dia raintsika ny Genesis toko voalohany hoe tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany, ary ny tany dia tsy sendrika sady foana, aizina no tambony lalina. Zay ny endrika ny tany tamin'ny voalohany, tsisy ninona pokaty ary maizina, kanefa ny fanan'Andriamanitra dia namomba tambony rano, ary rehefa ny teny Andriamanitra hoe misy mazava dia misy mazava. Ny tenin'Andriamanitra izay afafy aminao tahaky ny androany ihany koa zany, izay iarahan'ny fanahy masina miasa, ka ninona tsy mbola lavorary ao amin'ny fiainanao, ninona mbola mety famazinana ao amin'ny fiainanao, dia miteny ko androany amin'ny anaran'i Jesosy misy fahazavana ao amin'ny fiainanao, dia misy zany. Satria fantako fa ny fanahy masina dia miasa eny rehetreny izy. Hoy izy Jesosy ao amin'ny Jaona 4:7 mantsy Nicodemus, ny fanahy masina ozy izy, mifanahy ozy izy dia tahaky ny rivotra, tsy hita maso izy ary tsy azo tsapahitanana, kanefa kosa ny vokatra dia hitatsika. Raha mijery tsika ny raviny, tsy hitatsika hoe
iny ny rivotra fankanidona tamin'ilay ravina dia mihetsika ilay ravina fa noho ny fietsehan'ilay ravina mikopakopaka dia otsika hoe misy rivotra zany me mahery zany rivotra zany. Amen. Da iny Jesosy ianao atoko fe anao fanampy atsika mahery mifanahy masina androany ary aneo an'izay fomba fiasan'izay tadidio tsara fa nyteny dia ny teny izay azotsika ao anaty baiboly dia mifanahy masina no nametraka azy tao anatin'ny fony olona anaty fona mpanjaka, fona mpaminany, fona olotsotra, fona mpiandriondry dia nampanoratra an'izany mba hampahafantatra atsika ny programan'Andriamanitra sy ny lalàny rehetra sy ny ahafantarantsika ihany koa izay lovantsika rehetra avy amin'ny Kristy. Ao Matthieu toko fa 7:7-8 Jesosy dia miteny efa menao izy ny fahefana any an-danitra sy aty tany. Dia nefa avy eo teneny ny apôstôly na ny mpianatra hoe mandeha any sy ataky na ny randray any na ny rako anareo ihany koa. Zany hoe ny hery sy fahefana izay azon'i Jesosy any an-danitra sy aty ambony tany nomeny asa nomenonao ihany koa. Zany hoe fa atsika miasa sy miara-miasa miaraka amin'ny fanamasina. Ny finoana dia perfectionner ny tenin'Andriamanitra. Ny finoantsika dia atsarain'ny tenin'Andriamanitra. Dia ozy izy Paoly Romana toko 10:7-7 ny finoana avy amin'ny toriteny ary ny toriteny avy amin'ny tenin'ny Kristy. Ny finoana dia avy amin'ny toriteny ary ny toriteny avy amin'ny tenin'ny Kristy. Ny finoana io zany ianao tsy afaka mba raha ohatra ianao ka namaky tenin'Andriamanitra ka nahita ny mpianatra ny tenany hoe ampitombo ny fonay dia ozy izy Jesosy ao Marka toko 1:12 hoe tsy ny alehibean'ny finoana reo ny ilaiko fa ny qualité finoana reo zay nahatonga azy ny teny hoe na dia manana finoana tahaka ny voatsinapy ary nareo izy ka hiteny amin'ny tendrombohitra io amin'ny kisana dia ikisaka io. Fa ny kristianina ankehitriny zahako tena mila finoana tahaka ny tendrombohitr'Andriamanitra mba ahafahako anakisanana voatsinapy. Tanareo ilay izy lasa avadiky ny olona amin'ny fisainana ilay izy. Neny Jesosy finoana qualité tahaka ny voatsinapy anakisanana tendrombohitra. Neny olona ankehitriny hoe zara nga tsy ametra-tanana ako raha tsy manana finoana tahaka ny montagne tahaka ny tendrombohitra mba anakisanana ilay voatsinapy. Amin'ny jetilisany aretina tahaka ny montagne, amin'ny jetilisany dety tahaka ny montagne. Fa raha manana finoana tahaka ny voatsinapy ianao miala aretina amin'ny anaran'i Jesosy. Foanana ny dety amin'ny anaran'i Jesosy. Tsotro izao fotsiny satria nomena ny fahefana ary raiso ny fahefana amin'ny anara-maheran'i Jesosy. Mampianatra anao momba ny royaume, momba ny fanjakan'Andriamanitra mba hafantaranao ny zoanao ety ambony tany. Fa zay zany fantara aloha voalohany indrindra fa ny finoanao dia perfectionner ny tenin'Andriamanitra na hoe ny finoanao dia hatsarainy tenin'Andriamanitra. Ka ianao zany mba hanananao finoana tahaka ny voalaza ao amin'ny Hébreu toko 1:2 voalohany fa hoe assurance ferme ilay finoana. Zany hoe tsy voahozongozona intsony. Mba hahatonga amin'ny finoanao tsy voahozongozona intsony dia mila mihaino ny tenin'ny Kristy ianao, mila mivoaka ny tenin'ny Kristy ianao. Amen. Hébreu toko 1:9 dia zao no voalaza vakiko amin'ny teny frantsay ilay satria misy teny tiako ilatsapaka ao anatinao bebe kokoa zany tsy miteny hoe tsy manamaivana ny teny gasy sanatria fa gasy ary tiako. Ozy izy ampanoratra gasy zay hoe andrianako ny teny koa izy ary ny hafa koa feheziko. Fehezitsika koa ny teny frantsay. Amen. Anjanaka ny frantsay tsika ara-panahy. Mihoatra lavitra no fananjana antsika tamin'ny vatana taloha. Amen. Amen. Zay d'accord amin'izay ao ka no amen mafy be any amin'izay toerana misy azy any. Amen. Hébreu toko 11:6 aminaran'i Jesosy. Or sans la foi il est impossible de le satisfaire. Raha tsy amin'ny finoana dia impossible mihitsiny ny ampifaly an'Andriamanitra. Finoana zany dia tavin'Andriamanitra ao anatinao io sy ao anatiko voalohany indrindra. Tsy mitady ninina ankoatra ny finoana izy voalohany indrindra. Hoe car celui qui vient à Dieu doit croire qu'il est zany hoe misy izy. Tsy hitanao maso izy fa inonao hoe misy izy. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mila tedavina izy. Raha koa hoe Marka toko 2:7 Marka 16:18 ils saisiront des serpents et s'ils boivent
une quelconque chose mortelle, cela ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, ils seront guéris. Hitanareo, ny famantarana dia manaraka mino. Ny famantarana dia manaraka an'ireo izay manana ny finoana ny tenin'Andriamanitra, dia miara-miasa amin'ny tenin'Andriamanitra, dia tohana ny fanahy masina. Aveo, ny famantarana sy ny fahagagana dia manaraka an'ireo izay mino ny tenin'Andriamanitra tsy miovaova ary tohana ny fanahy masina. Tia ny fanahy masina mihitsy zany manohana ny tenin'Andriamanitra izay voalaza ao anaty baiboly. Izay no nahatonga an'ireo verse biblika ireo izay tenin'i Kristy tena nosoratana daholo, izay ny tenin'Andriamanitra nosoratana daholo. Misy teny koa tsy avy amin'Andriamanitra, tsy avy amin'i Kristy, satria ohatra hoe tenin'olombelona fotsiny, tenin'ny fanoherana, tenin-dry Jezabela ohatra, tenin-dry Kore ohatra, tenin-dry Balama ohatra. Fa zao ilainao fantatry ireny mba hahafantaranao hoe ohatry ny ahoana ny fiasan'Andriamanitra ao ambadik'izay. Misy tenin'ny profeta Baal ao anaty baiboly. Misy profety Elisa koa nefa miteny ao, misy profety Eli koa nefa miteny ao, misy profety Samuel koa miteny ao. Izany hoe misy teny ratsy ao anaty baiboly, fa teny ratsy nasosotra an'Andriamanitra ary nanohitra an'Andriamanitra dia aseho hoe ohatry ny ahoana fomba fiasana. Tena miinvite anao ary manasanao hamaky ny baiboly bebe kokoa mba ahafantaranao hoe iza marina Andriamanitra, iza Kristy, ary iza fanahy masina, ohatry ny iza ny asany sy ny asan'izy ireo tsirairay avy amin'ny maha-Andriamanitra azy tsirairay avy izay. Ny Ray ary ny Zanaka ary ny fanahy masina. Ka fantarina fa ny famantarana sy fahagagana izay tedaviny